mianatra eo tongotrao. Emisautanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai antunguchao Izahai pianachao Kuambitenenale Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kahirote nyadyaminao Itwechapechaka wampunaya Kuambitenenale Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kahirote nyadyaminao Itwechapechaka wampunaya Irate nyavyamina itwechapechaka wampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zazamonono indray tsika izao izay hamerenantsika ny lesona. Dia faly miaraba indray ny ankizy rehetra ny zazamonono rehetra misy ray aman-dreny ao misy zoky ao faly miarabantsika rehetra. Fa alohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao ary ataontsika ilay hira efa mahazatra fifampiarabana. Ao ary ao aorianan'isa 3 isa 2 3 Manaona falita faona ravo mahitanao manaona enao manaona tompoko anao lesontsika dia hiaraka hivavaka re akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso. Jesosy malalo saotranao zahay fa tonga eto indray afaka amerina ny lesona ome fahentrena omeny fanahinao tsy adiditra tsy tapatapa amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavaka amen. Eny ary tantarany Ahaba sy Elia ny tantarantsika. Inona moa ilay lohateny araka ny efa hitantsika? Andao iaraka amerina aorianan'isa 3 sakafo ho an'ny Elia. Averina sakafo ho an'ny Elia. Tsy anjery fa Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony hoanareo. Zay zany tsy anjery efa manomboka mahay ny ankizy kely averina. Tsy anjery isa 2 3 fa Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony hoanareo. Bravo! Efa manomboka mahay ny ankizy kely. Araka ny hitantsika tamin'ny lasa ankizy dia teny Elia hoe tsy hisy orana mandritra ny 1 2 3 taona. Dia tezitra be ny mpanjaka dia hozy izy hoe antanangana laiviny Elia fa vonoantsika tapahantsika ny tendany. Dia lasa nitsoaka rakizy Elia tsoaka tany anaty alabe izy dia tonga teo taiza moa izy? Tonga teo amoron'ny drano anankiray izy. Rehefa tonga teo Elia dia tsy hitany izay atao fa petrapetraka teo izy aloha dia tsy nisy sakafo tsisy ninninina. Ino ozy nareo zavatra mitranga reny? Indreny vorona nitondra mofo ho an'ny Elia, nitondra sakafo ho an'ny Elia. Faly be rakizy Elia nahazo mofo. Dia nihinana mofo Elia, faly be izy dia nisaotra n'Andriamanitra izy.
ny vavaka izy Andriamanitra misaotra anao fa mikarakara ahy ianao, nandefa an'ireny vorona be reny ianao nitondra sakafo ahy. Faly rakizy Elia, faly koa ange Andriamanitra satria afaka nikarakara any Elia. Alina ny andro, anao ina rehefa amin'ny alina? Atory. Fa niomanomana atory Elia, tena atory izy. Rehefa kelikely maraina ny andro taitra Elia, inona indray ny zavatra nisaina vao maraina be? Reny indray ny vorona, nitondra inona? Nitondra sakafo. Nitondra sakafo ho an'i Elia, nitondra mofo, nitondra hena koa angambany. Dia nihinana indray Elia. Elia rehefa avy mihinana dia nisaotra an'Andriamanitra. Dia mbola naverina indray hoe ndanandray verina ianao. Araka nefa nilazana fa tsy hisy orana mandritry ny 1, 2 ary 3 taona. Tsy hisy orana, maina ny tany, maina ny rano, tsisy ninninina. Fa natoky an'Andriamanitra rakizy Elia. Tsy niozongozona Elia satria Andriamanitra nikarakara azy mandrakariva. Dia nisaotra an'Andriamanitra mandrakariva ihany koa rakizy Elia. Hatreo indray izany aloha nilesintsika androany fa ho faranantsika amin'ny heriny izany tantara izany. Dia ary ho faranantsika ny lesona hivavaka isika. Alohan'ny vavaka nefa averintsika ny lohateny sy ny tsianjery. Lesona faharoa, sakafo ho an'i Elia. Tsianjery, fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Eny ary, anderintsika hivavaka akambana an-tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavakisika. Andriamanitra misaotra anao zahay fa tianay ianao, mikarakara anay tahaka ny karakaranao an'i Elia tamin'izany fotoana izany. Ampio zahay mba hatoky ianao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, anderintsika hifanao veloma dia hifanao velomintsika. 1, 2, 3. Dia mifanao veloma, veloma, veloma. Dia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko. Anfofeno aravona tokoa rakizy namako no iarabako anareo tratro ity sabata ity, ary dia manonona fahasoavan'ny tompo mandrakariva ho amin'ny ankizy kely rehetra. Iaraka eto ary isika hamekina ny lohahevitra fahavalo izay manao hoe anarana vaovao sy namana vaovao, anarana vaovao sy namana vaovao. Sitrak'Andriamanitra tokoa rakizy raha ny tsirairay avy ny olombelona rehetra no mandray izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ka izany no natonga ny tsenjekintsika izay hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 10:4-7 sy 5:30 manao hoe tsy mizahatavan'olona tokoa Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay matahotra azy ka manao ny marina no akasitrahany. Andonge avekintsika indray mandeha tsy mizahatavan'olona tokoa Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay matahotra azy ka manao ny marina no akasitrahany. Asan'ny Apôstôly 10:4-7 sy 5:30. Tsy mizahatavan'olona tokoa rakizy Andriamanitra fa dia misahara ny fahasoavany amin'ny olona rehetra. Dia andaonge ho arahantsika ny tantara fa izany no ambarany. Indraindray isika no atsoin'ny olona amin'ny anaram-bositra omeny atsika. Mety hanana anaram-bositra angamba ianao? Mazana ny zavatra ataontsika na lazaintsika no mahatonga antsika hanana anaram-bositra rakizy. Indraindray dia anarana ratsy tokoa no omeny ny olona, nomena anaram-bositra ireo mpino voalohany. Nanjary tsy tafahala intsony ny anankiray tamin'izy ireny ary mbola misy mampiasa hatramin'izao. Manjary nampidoza izany hoe mpino an'i Jesosy izany ka nitoetra tao Jerosalema.
nampidiriny Saoly sy ireo mpitarika jiosy an-tranomaizina ny olona. Indraindray nokapoina mafy izany olona izany nanovonoina faty mihitsy azy. Vokatr'izany dia mpino vaovao maro no nanomboka nifindra toerana niala any Jerosalema. Maro tamin'ireo mpino ireo no nifindra nakany amin'ny tanàna na vohitra kely na koa tanàn-dehibe. Sambatra sy faly aok'izany izy ireo vokatry ny fahalalany an'i Jesosy. Nazoto ery izy nilaza tamin'ny hafa ny finoany vaovao. Nanomboka niely atraizatraiza ny vaovao mikasika ny fiainan'i Jesosy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganana tamin'ny maty. Tsy nankasitraka izany velively nefa ny mpisorona sy ny raby. Tsy tian'izy ireo ny hilaza ny momba an'i Jesosy amin'ny hafa ny olona. Nifindra nakany Antiokia ny mpino vaovao sasatsasany. Vahoaka jiosy maro no nono natao. Tanàna nananana izy azy tokoa angeraka izy Antiokia. Tsy manam-paharoa ny hatsaran-tarehiny sady fanta-daza izy. Tanàna nanjakan'ny ara-tsimpanay ihany koa anefa Antiokia ary voatokana ho an'ireo andriamanitry ny Grika mpanao mpisampy. Hatramin'izao dia jiosy avokoa ny ankamaroan'ny mpino. Nizarany vaovao mahafaly momba an'i Jesosy tamin'ireo jiosy namany sy mpifanolo-bodirindrina aminy izy ireo. Rehefa nifindra monina tao Antiokia indray izy dia nanomboka nilazany amin'i Jesosy koa tamin'ireo mpifanolo-bodirindrina vaovao. Nilazany avokoa ny olona rehetra. Nilazany ireo jiosy monina tao sy ireo jentilisa, izany hoe tsy jiosy. Zava vaovao tamin'izy ireo izany fitoriana amin'ny jentilisa izany. Ary zavatra tsy nahazatra azy ny tainy mpino anefa ny tompo rehefa nizara ny vaovao mahafaly izy ireo. Olona marobe tokoa ny tonga anisan'ny fiangonana vokatr'izany. Renin'ny apôstôly sy ireo mpino hafa fa tao Jerosalema ny vaovao mikasika ireo jentilisa ny ovafo. Sahira-tsaina ireo mpitarika fiangonana sasany tao. Tsy azon'izy ireo antoka raha tena tian'Andriamanitra marina ny handrenesan'ny olon-drehetra ny vaovao mahafaly. Ny jiosy raha teo no vahoaka novidian'Andriamanitra. Noho izany dia nangataka ny fanampiany Barnabasy ireo mpino tao Jerosalema. Lehilahy tsara fanangy Barnabasy, feno finoana izy ary feno ny fanahy masina ihany koa. Nasaina nandeha nakany Antiokia izy mba hizaha izay mitranga tany. Rehefa tonga tany Antiokia Barnabasy dia nahita fa tena notahiany tompo marina tokoa ireo mpino tao. Takatra izy ireo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ninoany fa tian'ny olona rehetra Andriamanitra ary maniry mba hifankatiavana izy ireo koa. Nahafaly dia nahafaly amin'ny Barnabasy tokoa izany. Namporisihany ny mpino hifikitra amin'ny tompo sy hifaly aminy. Nitory tamin'ny jentilisa izy ary olona maro hafa no tapa-kevitra hanaradian'i Jesosy. Tsy ela dia tsapan'i Barnabasy fa nila fanampiana izy. Maro tokoa ireo olona tonga ho resahany sy tokony ho resahany. Maro be ireo zavatra tokony ho lazaina mikasika an'i Jesosy. Izy are no afaka hanampy azy amin'izany tany amin'ny Saoly ny eritreriny. Tsaroany ny fiovan'i Paoly taorian'ny fanenany tamin'i Jesosy teny an-dalana ho an'i Damaskosy. Na ny anarany aza dia niovy. I Paoly indray izao no niantsoana azy. Notadiavin'i Barnabasy ary Paoly noho izany. Nandeha tany amin'ny tanàna ny Tarsosy izay nahaterahan'i Paoly izy. Tany no nahitany azy mbola teo am-pampianarana ny hafa mikasika an'i Jesosy. Tsy ela dia nolazainy tamin'i Paoly ny amin'ny asa lehibe tokony atao tany Antiokia. Dia niara-niverina nakany Antiokia indray i Paoly sy Barnabasy. Tao no nanomboan'izy ireo ny fiaraha-mitory ny vaovao mahafaly. Nandritry ny taona anankiray no nizaran'izy ireo ny vaovao mahafaly mikasika an'i Jesosy. Olona maro tokoa, jiosy sy jentilisa no neny vokatra izany. Koa satria ny resaka betsaka mikasika an'i Kristy ny mpino dia nanjary nantsoina hoe kristianina izy ireo. Tsy ela dia nielina nerana ny tontolon'ny Roma izany anarana izany. Tao Antiokia rakizy tanànan'ny mpanao mpisampy
no nampiasana izany voalohany indrindra, ary tao amin'io tanàna io koa no nanomboan'ny Saoly izay efa nantsoina hoe Paoly ny asany teo amin'ny Saintilisa. Efa niantso azy hanao asa manokana Andriamanitra. Inona no asany antsoin'Andriamanitra anao mba ho tanterahanao? Natao ho an'ny olona rehetra tokoa rakizy ny fahasoavan'Andriamanitra. Manahoana daholo indray sika tanora zandriny eo. Anjarantsika indray izao no hiaraka midina ny lesona fahavalo izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Milohan'izay dia ndao iarahantsika mamerina ny lohateny sy ny tsianjery. Lesona fahavalo, fiaonana teo amin'ny Roma. Ny tsianjerintsika ao amin'ny Romanina 12 andininy 9 ka hatramin'ny 9. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika, araka ny fahasoavana izay nomenantsika, raha faminaniana dia aoka atao amin'ny ohatra ny finoana, raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Lava tokoa ilay izy, mahafinaritra fa misy tena mahay isika. Andeha amin'izay ara ho jerentsika ny lesona izay nampitaina tamintsika. Fitiantsika ilay izy. Iza indray ara ny olona noresahana tao anatin'ny lesona? Izay indrindra, i Mosesy. I Mosesy dia nanana fikasana manokana ny aminy ihany koa Andriamanitra. Nandritry ny 7 taona izy dia lasa nandositra tany anefitra ary lasa niandry ondry. Fantatritsika fa teo aloha izy dia inona? Ya, lehilahy tany Egipta, zanaky ny zanaka vavin'ny Farao. Fa rehefa tany anefitra tany izy niandry ondry tany dia tonga amin'izay Andriamanitra niresaka taminy tao anatin'ilay roimemy. Inona hozy nareo? Ny fikasan'Andriamanitra ny aminy, izay indrindra ny hamoaka ny zanak'Israely sy ny hanafaka ny zanak'Israely ao anatin'ny fanandevozana any Egipta. Natahotra Mosesy satria tsy mahay miteny izy. Marina hoe nanana ny fanomezam-pahasoavan'ny fitariana izy satria nianarana izany tany Egipta. Fa sahirana izy rehefa miteny. Natahotra izy hanatanteraka ny andraikiny, kanefa Andriamanitra dia nampahafantatra azy fa afaka manampy azy mandrakariva. Nandefa ny Arona izy izay manana fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana. Fa ny zavatra angatan'Andriamanitra any Mosesy sy Arona dia ny hiasa ho azy sy hampiasa an'ireo fanomezam-pahasoavana ireo ho fanampiana ny hafa, ho famonjena an'ireo zanak'Israely. Dia fantatritsika fa nazotona natanteraka an'izany i Mosesy, nanaiky izy hanatanteraka ny asa rehefa nasehon'Andriamanitra azy fa afaka matoky an'Andriamanitra izy hanampy azy Andriamanitra eo amin'izany andraikitra izany. Inona ny zavatra nampitainantsika tao anatin'izany lesona izany? Miantso antsika Andriamanitra mba hanatanteraka ny asany. Miantso ahy mba hitahany hafa amin'ny alalan'ireo fahaiza-manao nomenay Andriamanitra. Dia toy izany koa izy aminao. Miantso anao mba hitahany hafa, izany hoe ho fitahiana ho an'ny hafa izany ianao amin'ny alalan'ireo fahaiza-manao na ireo fanomezam-pahasoavana izay omen'Andriamanitra anao. Manana daholo isika. Fa tian'Andriamanitra mba hanompoantsika ny hafa izany sy hanampiana ny hafa. Ny lesona nianarantsika izany dia nanampy antsika hafantatra fa nomen'Andriamanitra fahaiza-manao sy talenta maro isika. Ary manampy antsika hatsapa ihany koa fa miantso antsika Jesosy mba hampiasa an'ireo fahaiza-manao sy talenta ireo ho azy, ary indrindra hamelan'Andriamanitra mba hitahy antsika mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Nen'Andriamanitra izany rehefa manome izy dia mba hahafahantsika manome sy manampy ny hafa.
dia mino aho fa hanova ny fomba fijerintsika ireo fahaiza manao izay omen'Andriamanitra antsika isika, mba tsy ho tia tena hoe ity tadiavako ho ahy irery ihany, fa mba hanapitsika ny hafa. Tadidio fa Andriamanitra dia manana ny planiny sy ny fikasany momba anao eo amin'ny fiainanao. Izay indray izany ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro dia mahasotoa mandrakariva mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mandra-peona indray ary eo. Iaraka no fampiarana sy fanandramana sika ny makasika ny lohevitra fahavalo, famantarana ny fanetretena. Ianao ve mba mahafantatra hoe manetry tena ianao? Ianao ihany ve no miteny amin'ny tenanao hoe za mpanetry tena? Sa mba efa nisy ny tena ianao hoe ianao dia manetry tena? Inona ny famantarana ary fa manetry tena ny olona anankiray? Dia hovalitsika izany fanontaniana izany. Ndao vakitsika ny Daniela 4:7-7. Koa amin'izany, izao Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra araka ny rariny, ny lalany ary izay mandeha amin'ny fiavonavonana dia aina hetry. Aza mba miavinavina. Io matetika azo lazaina hoe olantsika zatovo. Miavinavina, manambonimbony tena. Rehefa mba mahay zavatra kely, manan-javatra kely, dia misesta. Ohatran'ny hoe tsisy afa-tsy anao ity ambonin'ny tany. Dia mirehare. Kanefa ilay zavatra irehariana ange, ohatran'ny mandalo ihany. Ary vetivety ary izy dia ohatran'ny hoe hay tsy misy fotony akory. Raha misy moa izany ny olona mba manam-pahaizana na hoe manana talenta mety hoe mahay mihira, mahay baskety, mahay foot, tena mirehare mihitsy. Fa eto ny mpanjaka Nebokadnezara izay manana maizy azy, raha ny teto ambonin'ny tany resahana dia anisan'ny tena mpanjaka manana maizy azy izany Nebokadnezara izany. Fa eto izy dia niteny ary nanetry tena. Laza hoe za Nebokadnezara dia midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra araka ny rariny, ny lalany ary izay mandeha amin'ny fiavonavonana dia aina hetry. Ny aina Nebokadnezara izany, ny avinavina izy. Aika raha miavinavina ianao dia mihetry. Ao aoriana amin'ny fiavonavonana izany sy ny firehariana dia mihetry, mitotongana. Ary indray raha misy olona efa lasa ambony dia avy eny ambony eny mihitsy izy no midaraboka satria hoe efa ambony. Hafa mihitsy izany hoe manetry tena izany. Kely dia melehibe ary miaraka fanetretena hatrany hatrany. Tadio ary fa rehefa mirehare ianao dia mety hihetry ianao indray androany. Eto ny mpanjaka Nebokadnezara tsy hoe mpivavaka izy io akory, fa rehefa nihetry izy dia nanaiky fa Andriamanitra ny lehibe. Andriamanitra no membonahitra. Raha misy zavatra kely vitanao, tsara. Raha misy fahombiazana mba nitranga teo amin'ny fiainanao, mba manetry teny, ome voninahitra Andriamanitra. Fa aza mirehareny amin'izany. Fa andao dia hitaraboka ianao ao aorianan'izay. Izay mandeha amin'ny fiavonavonana dia ain'Andriamanitra no manetry azy. Irariko, mba hanana an'izany fanetreteny izany ianao. Tahaka Nebokadnezara, resy lahatra ny mahakasika an'Andriamanitra, na dia mpanjaka mpanompo sampy azy izy, niova fo, niala taminy ary nesoriny, tsy niaina intsony izany firehariana izany, fa nanetry teny izy ary resy lahatra. Fa eo anatrihan'ny fahombiazana rehetra, eo anatrihan'ny zavatra nety rehetra, dia Andriamanitra nanome izy ny tokony membonahitra. Irariko ry tanora namana, mba haneho voninahitra an'Andriamanitra ianao amin'izay tsara kely mba vitanao, dia hanetry tena ihany koa ianao, dia mba afaka handroso hatrany hatrany amin'ny fahombiazana. Mirasoa ary, fa toy izany raha resahana amintsika ny famantarana ny amin'ny fanetretena ho amin'ny manaraka indray ary. Veloma Marsia.
ampifaliana indray no iara-banatsika mpiara-mianatra amin'ity fotoana manokana ity iaraka andinika indray ny lesona fahavalo isika izay mbola miompana amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka. Ny lesona iarahantsika maneto moa dia hoe manofana ny mpianana Jesosy fizarana faharoa zany no hojerentsika vetivety androany. Mialohan'izay nefa dia andeha iaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io misotronao izahay no ny fitiavanao anay tsirairay avy ka mbola nomenao izao fotoana izao indray iarahanay mianatra ny teninao amin'ity fotoana ity. Mamela ny helokay areo ka ny fanena masina no hitoetra amponay ampianatra anay ny zavatra rehetra hitaridalana ka tonga ny teninao hitondra soa hitondra fiainana vaovao indray ho an'ny tsirairay avy. Dia mitahi izao mpiara-mianatra amiko izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manofana ny mpianany Jesosy. Ny andinina tao dadiana dia filazantsara ny Marka 10 ka ny andininy 5 manao hoe fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra isolo ny maro. Mifantoka amin'ny filazantsara Marka 10 ny lesona izay niarahantsika mianatra ary miresaka indrindra ny nanofanan'i Jesosy ny mpianatra ary iomana ihany koa hiatrika ny azo fijaliana. Misy loha hevitra vitsivitsy iarahantsika mandinika ao anatin'izany lesona izany. Nanofana ny mpianatra Jesosy momba ny amin'ny fanambadiana, nanofana ny mpianatra Jesosy mikasika ny amin'ny ankizy, nanofana ny mpianatra Jesosy momba ny lahara-pahamehan'ny kristianina eo amin'ny fiainana, nanofana ny mpianatra Jesosy momba ny amin'izany hoe fitarihana kristianina zany, ary hojerentsika eto koa fa nanofana ny mpianatra Jesosy momba ny asa izay nanirahana azy. Hojerentsika voalohany zany ny taridalana sy ny torolalana nomeny Jesosy momba ny amin'ny fanambadiana ao amin'ny filazantsara Marka 10 ka ny 1-12 no ahitantsika izany fanofanana nataon'i Jesosy mikasika ny amin'ny fanambadiana izany. Zao ny zavatra mitranga amin'ny 2. Ary nisy fariseo nanatona azy dia nakafana azy ka nanao hoe mahazo misoabady va ny lehilahy. Mamandrika an Jesosy indray ireto fariseo reto satria tao amin'izany fotoana izany mantsy i Herode Antipasy dia nisaraka tamin'ny vadiny ary nanambady an'i Herodiasy vadiny ralahany ary i Jaona mpanao batisa dia nananatra azy fa tsy mety izao ataonao izao ary dia vokany moa dia notapahin-doha i Jaona. Ary zay nakanafana manahoana kosa ny fahitan Jesosy ny amin'ny fisaraha-panambadiana hoy ireto fariseo reto satria ny fariseo mantsy dia nanaiky ny fisaraha-panambadiana tamin'izany fotoana izany amin'ny antony maro takiny hoe azo atao ny misaraka fanambadiana noho ny tsy fananany zanaka, ny tsy fahavitana mamelona ny ankohonana, ny tsy fisian'ny fitiavana, ny fitsangajangana sy ny maro samihafa. Ary taty aoriana aza dia mbola niditra lalandalina koa ka zay rehetra antso zao karazana antony manahirana zao dia ampy isarana fanambadiana dia nanontany izy ireo hoe amin'i Jesosy moa mahazo misoabady va ny lehilahy. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe ahoana no nandidiny Mosesy anareo. Hitantsika tsara fa efa tamin'ny andro Mosesy zany dia nisy ny fandaminana natao mikasika ny amin'ny fisaraha-panambadiana. Ny zavatra antranga eto dia nanofana ny mpianatra Jesosy amin'ny lalana fanambadiana ka tsy niady hevitra, tsy nitsady hevitra tamin'ireo fariseo ireo izy fa notarihin Jesosy ny sain'izy ireo inona no idealin'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Ary dia nasaina niverina nakany amin'ny boky Genesis 1 izy ireo. Izao ny voalaza tany hoe ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo ray ihany izy roa. Io firaisana io nanorenan'i Jesosy ny fanambarana mikasika ny fatoram-panambadiana ka nilazany manao hoe izay nakambana Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'olona. Zany ny fanofanana voalohany nataon'i Kristy tamin'ireto mpianatra reto mikasika ny amin'ny fanambadiana hoe ny fanambadiana zany dia izao miankina amin'ny andrakariva tokony iorina hatrany hatrany amin'ilay idealin'Andriamanitra. Tsy nijanona teo reto toe-javatra io fa eo Marka 10 dia misy torolalana indray fanofanana momba ny amin'ny ankizy. Mampalahelo fa na dia nirina fatratra aza ny zanaka tamin'izany andro izany.
na dia tsy mora aza ny fiterahana tamin'izany fotoana izany tsy toy izao amin'ny andro iainantsika izao dia toa ambany toerana teo amin'ny fiarahamonina ny ankizy indraindray aza mampalahelo fa saika nitovy laharana tamin'ny andivo mihitsy reny ankizy ireny. Teo amin'ny tontolo grika sy ny romanina aza moa ny zaza somary misy fahasamponana na zaza tsy nirina dia tsy narovana fa indraindray aza dia natsipy anaty reny rano mihitsy izy ireny. Mampalahelo toe-javatra tena lambaniana mihitsy ny toerana nisy ny ankizy ary ny vavy ny zaza vavy kely aza moa dia ambany toerana mihitsy raha oharina amin'ny zaza lahy kely ka indraindray aza raha zaza vavy kely no nateraka ilay olona dia ilaozana avela ho vady eo. Ary na ny mpianatra aza dia taditra an'izay fironana izay ka raha nisy ny tondra zazakely eo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana dia ny mpianatra kosa ny tena nandratra hoe mandany andro manelingelina an' Jesosy zany eo amin'ny filazantsarany zao Marka 10:7-10 manao hoe ary nisy ny tondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana fa ny mpianatra ny teny mafy ireny. Ampalahelo fa saika tratran'izany fomba fijery zany ihany koa ny mpianatra ka teto Jesosy nefa dia tena ny teny mafy an'izy ireo na ny fihetsika mahery vaika tamin'izy ireo. Jesosy manao hoe aza rarana ny zaza tsy anatona fa anto azy ny fanjakana lanitra. Nanofana ny mpianatra eto Jesosy fa toa ny ankizy ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza ny eo amin'ny toetra ny eo amin'ny ny fomba fijeriny ny fahatsorany zaza ny fahatrokin'Andriamanitra izany ny tena tiany Jesosy mba hanofanana reto mpianatra reto ka hoe aza rarana ny zaza. Nisy mpanoratra anankiray kristianina ny Ellen White dia nanoratra boky amin'ny tana-masoandro ny fahasalamana izy nanao hoe aoka ny toetra mampanarareo izay tsy mitovy amin'ny an'i Kristy tsy handiso ny fanehoana ny toetrany aza vela ho lavitra azy no ny fangatsiahanao sy ny amafisam-ponao ireo madinika ireo. Aza miresaka ny fivavahanao toy ny zara tsy takatry ny sain'ny ankizy na anao fihetsika izay mampiseho fa tsy afaka anaika any Kristy eo amin'ny fahazazana izy ireo. Nomeny Jesosy toerana lehibe eo amin'ny fanompoana azy ny fitondrana ny taridalana momba ny ankizy satria hoy Jesosy hoe fanazovona tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny ankory ary nitrotro azy izy dia nametraka tanana taminy ka nitsotrano azy. Anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanofanana manaraka dia ny taridalana men Jesosy ny amin'ny hoe inona ny lara-pahamehana eo amin'ny kristianina, inona ny lara-pahamehana eo amin'ny fiainana. Nisy lehilahy anankiray niazakazaka anakeo amin'i Jesosy. Lehilahy manana ny maha izy azy dia noho izao ny voalaza amin'ny 7:10 amin'ny Marka 10:10 ary noho nivoaka nankeny amin'ny andalan'i Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona azy ka niekohoka teo anatrehany ary nanontany azy hoe mpampianatra tsara ô inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Fihetsika mahafinaritra, fihetsika feno fanajana, fahatsorana kanefa liana sy maika ny ahita famonjena ny azakazaka nandoalika. Ry mpiara-mianatra namana, ry mpiaino, manahoana ny fanatona antsika an'Andriamanitra? Manahoana mba fanatona ko an' Jesosy? Mba misy azakazaka ve? Mba misy fanajana ve amin'ny fahatsorana nandoalika izy? Ary ny teny izy manao hoe tompoko inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Fanontaniana lehibe, fanontaniana izay iankina ny fiainana no nanontaniany ity lehilahy ity. Ny filazantsara Marka moa eo amin'ny 9 manaraka eo dia hoe nanamarika fa tia an'ity lehilahy ity Jesosy. Ao amin'ny 9 dia milaza fa tia azy Jesosy. Amin'ny 9:1-2 ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy. Manahoana ny fijeriny Jesosy ianao? Mba mahateo tia an' Jesosy fe sa? Mba mahateo tia an' Jesosy fe ianao? Dia rehefa nanontany Jesosy inona nataoko izy lehilahy andovako fiainana mandrakizay dia navaly Jesosy tsy misy tsara fa tsy Andriamanitra izy dia injony lazainy Jesosy hoe raha te handovan'ny lanitra ianao tandremony ety. Mahafinaritra izany. Ary zava-dehibe ny zavatra mitranga eto, mahafinaritra ny finiavan'ilay lehilahy naony tsara kanefa rehefa nozahany Jesosy toetra izy mba hivarotra ny fananany mba dia hanaraka azy nalahelo izy. Kay
tsy vonona ihany ko. Ary zay ny zavatra anankiray tsy fantatra ty lehilahy ty hoe ino ny lara-pamehana eo amin'ny fiainana kristianina. Ny fiaina ny lara-pamehana amintsika dia zao, Andriamanitra tokony ho lara-pamehana voalohany raha te handova ny fiainana mandrakizay isika. Nataony sampomantsy ny arenany, niodina izy satria manana arena betsaka. Ry mpiara-mianatra namana, nazavain Jesosy zany eto, ary nanofana zany Jesosy fa mamandrika ny arena raha toa ka ataonao lara-pamehana amin'ny fiainanao toy ny tahaka ny sampy izany. Ary dia izay ny zavatra mitranga ry nanofanan Jesosy ny mpianatra. Ny ardalatsika manaraka dia ny hoe ny fanofanana nataon'i Jesosy momba ny amin'ny fitariana. Ao amin'ny filazantsara marika 10 ka 9:30 no ahitantsika ny fanofanana anankiray izay nataon'i Jesosy. Nandrosana anatona Jerosalema ny dian'i Jesosy tamin'izay fotoana izay, ary nambaran'i Jesosy teny an-dalana zavatra hitranga ao. Ary nanaitra ny filazan'i Jesosy ny amin'ny hafatesany sy hitsanganany maty, saingy tsy tena ny andremizany zavatra takan'izany ka mora nanadino. Fa rehefa tonga tao amin'ny toerana izy ireo dia inona ny zavatra nitranga? Ary Jakoba 9:30, ary Jakoba sy Jaona zanaky Zebedeo nanatana Jesosy ka nantany taminy hoe mpampianatra, tianay mba ataonao aminay izay angatanay aminao. Ary hoy izy taminy, inona moa no tianareo ataoko aminareo? Nanatony izy ireo. Fa tia angataka zavatra aminao zay Jesosy. Inona no angatahinareo? Dia rehefa namaly izy ireo hoe nipetrahanay, ny anankiray eo amin'ny akavananao, ny anankiray eo amin'ny akavianao any amin'ny voninahitra ao. Tsara ny faniriana, fa toa fiain'ny fitiavan-tena ny fangatana izy ireo. Ary izay ny zavatra anankiray, ka dia nanokatra ny sain'izy ireo Jesosy atakatra ny zavatra tsy ny angatahana. So ny voalaza eo amin'ny andininy manaraka amin'ny marika 10 ka ny andininy 7:30, fa hoy Jesosy taminy, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny sotrony kapoaka izay hosotroko, na atao batisa amin'ny batisa izay anaovana batisa? Fantaniana lehibe, hainareo ve izany? Dia hoy izy amin'ny rahalahy, hainay izany. Ary Jesosy naminany ny amin'izy ireo. Zao ny voalazany. Fantatro. Fa Jesosy niantso azy anatiny hoe fantatrareo izany fa izay iken'ny jetilisa ho mpanapaka dia ho mpanompo azy. Dia voalaza eo amin'ny andininy 7:30, ary hoy izy amin'ny rahalahy taminy, hainay izany. Ary hoy Jesosy taminy, raha ny kapoaka izay sotroko dia hosotroanareo ihany, ary batisa izay anaovana dia anaovana anareo ihany koa. Tanteraka teo amin'izy amin'ny rahalahy zany satria ny apôstôly Jakoba dia maty martiora voalohany, ary ny apôstôly Jaona kosa no velona farany indrindra tamin'ireo apôstôly ka natao sezy tany amin'ny nosy Patmo. Hainareo va nisotro ny fitarihana izay nitindeny Jesosy eto dia ny fanompona. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia ny fahefana dia tsy maintsy ampiasaina mandrakariva mba hanandratanao ny hafa fa tsy hanandratanao ny tenanao ka ho fitahiana ho azy ireny ianao amin'izay fotoana izay. Mahafoiny ainao ho fanavotana ny hafa. Zay ny nahatonga an'i Jesosy ilaza ilay teny manao hoe fa tsy mba toy izany aminareo fa na iza te ho lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy. Ny fanompona zany no endriky ny fitarihana kristianina na ny fanana reto mpianatra reto. Mila manompo ny hafa isika. Ary ny fanofanana farany nataon'i Jesosy dia miompana amin'ny hoe ny asa nanirahana an'i Kristy izany. Tonga tao Jeriko Jesosy, ary dia indro Bartimeo jamba miazakazaka. Rehefa reny Jesosy avy a Nazareta dia niantso izy manao hoe ry Jesosy zanaky Davida ô, mamorafo amiko. Nitady famonjena i Bartimeo. Tamin'ny alalana zany toe zavatra zany indray no nanofanan'i Jesosy ny mpianatra hoe inona moa no asa miandry ny mpiara-miasa aminy. Nosakanan'ny olona Bartimeo, nampangin'ny olona, fa tsy nanaiky izy fa vao mainka niantso mafy, ry zanaky Davida mamorafo amiko. Ny teny Bartimeo dia manambara finoana, manambara atoky fa Jesosy rery ihany no Mesia afaka manasitrana azy.
ry mpiara-mianatra namako isany manahoana ny fametrahanao ny toerana misy an Jesosy. Indray isika efa misy manahaka ny mangina anao de tonga de mangina party metsy nanao an'izany. Inona ny zavatra nitranga? Nijanona Jesosy ka nampiantso ilay tsamba. Ary de nanary lamany i Bartimeo niazakazaka ny ankiny amin'i Jesosy. Lay lamba de anasokajiana azy fa olona mahantra izy. Ity ny lamba ity lehilahy ity no any fiarovana ho azy teo amin'ny fiainany, fa saingy izao nesorina zany fa Kristy natao ny fiarovana ary Kristy no nitokoiny afaka anasitrana azy amin'izao fotoana izao. Tsy diso fanantenana izy. Ry mpiara-mianatra namana, na iza manatona sy mila vonjy amin'i Kristy de mahazo izay nilainy izy. Inona no tianao ataoko aminao? Tsy niambamba ilay Bartimeo na hoe mba niampahiratana ny masoko, nositranan'Andriamanitra izy. Eo no nitarihana Jesosy ny sain'ny mpiara-mianatra manao hoe ireto mpianatra reto manao hoe ny fitarihana ny asa nandrahana an'i Kristy de manokatra fijery vaovao ho an'izay olona jamba teo aloha. Mety manjavozavo amin'ny voalohany izany fomba fijery izany, fa saingy izao arakaraka ny arahana an' Jesosy dia mihamazava izany. Zany lay fitarihana miaraka amin'i Jesosy, ary zany nambaran'ilay andinina ataontsika ho tadidina tany am-piandohana manao hoe fa ny zanak'olona tsy mba tonga ho topoina fa ny mbano. Ry mpiara-mianatra namako isany amin'ity androany ity ary izany no taridalana napetraka ny ten'Andriamanitra ao antsika. Isika zany de zao mitaka ny fananana fijery vaovao ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Mety manjavozavo zany amin'ny voalohany, mety tsy tena mahita tsara tahaka ny Bartimeo, fa rehefa mandroso ianao manaraka an Jesosy dia iova ny zavatra rehetra, mazava ny zavatra rehetra. Ny faniriko ty zao, ampahiratra ny masom-panahinao mandrakariva ny Andriamanitra, ampahiratra ny masotsika rehetra ny Andriamanitra ka andeha amin'ny fiainana vaovao isika tsirairay avy. Ny tompony ombanao ary ny fiatanany ho anao sy ny ankohonanao. De fotoanantsika indray manasanao mba hanohana indray izao sekoly izao amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny fanatitra amin'ity androany ity. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao indray zahay no ny tombontsoa nomenao anay nahafahanay niara-nianatra tamin'ity androany ity, ka nanomezanao ny fanofanana ny mpianatra ary fanofananao anay ihany koa, mikasika any amin'ny fanambadiana, mikasika any amin'ny fandraisanay andreny ankizy ireny, mikasika any amin'ny tokony hanomezanay anao ho lara-pameno amin'ny fiainanay, mikasika ihany koa ny asa fanandrahana anao Jesosy. Tompo malalo ienga eny fa ny masina no hitahiry reny lesona reny ao am-pona tsirairay avy. De mitahizo mpiara-mianatra izao, mitahiny mpiaino fa nivavaka tonoina sy ngatana aminara Jesosy reriany. Amen. Mianatra eo tongotrao